ny anaran'Andriamanitra. Ny anaran'Andriamanitra zany no dinika fanaovantsika izay nasananao am-pitiavana samy haritra hatramin'ny farany. Miaraba antsika rehetra indray ry mpiara-midinika namana re isany any amin'ny toerana maro samihafa miamitombo isika manaraka izao fandarana izao, mankasitraka sy misaotra anareo rehetra ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ani ho aminao sy ny ankonanao ary tondra fitahina ho anao ani izao fandarana fiaraha-midinika ny ten'Andriamanitra izao. Milohan'ny andiniantsika an'izany ary dia andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay misaotra anao indray izay no fotoana sarobidy izay omenao anay andinianay ny teninao. Mamela ny helokay, mamindrafo aminay, ary aoka ny fanena masina mba hitoetra ny tempony Israely avy, minaran'i Jesosy. Amen. Andeha hiverenantsika indray ilay andinina tao tadino amin'ny Exodosy 7, andininy 7 sy ny andininy 8, somary lavalava le izy ka mamela ianareo raha maky azy ihany, hiezaka ihany moa mba hanao anjery azy ka teo vakina zany amin'nara Jesosy. Ary ho Jehova, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egypta, ary efa reko ny fitaraina noho ny ataon'ny mpampiasa azy. Eny fantatro ny alahelony, dia efa nidinao izao amonjy azy amin'ny tanany Egyptianina, ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho any amin'ny tany soa sy malalaka, dia any amin'ny tany tondra-dronono sy tantely, any amin'ny tany Kananita sy ny Etita sy ny Amorita, ny Perezita sy ny Hivita ary ny Jebosita. Ren'Andriamanitra ny fitarainanao, fantany ny alahelonao ary tonga izy andray an-tanana hamonjy anao. Ary mpiara-midinika namana, dindinika antsika androany dia manomboka eo amin'ny Exodosy 7 ka manomboka amin'ny andininy 7 ka hatramin'ny 12. Miresaka momba ny anaran'Andriamanitra. Nahoana no naniry ahafantatra ny anaran'Andriamanitra Mosesy? Ary inona no hevitry ny anarany? Mba naniry nahafantatra ny anaran'Andriamanitra koa ve ianao? Ry mpiara-midinika namana, nampafantatra ny tenany tamin'ny Mosesy Andriamanitra nanao hoe zao no voalazany. Zao no voalazany amin'ny andininy 4. Hoy Andriamanitra tamin'ny Mosesy: izaho izay izy hatr'izay ka ho mandrakizay. Ary io koa izy, izao no lazainao amin'ny zanak'Israely, izao izay izy no efa naniraka ho aty aminareo. Miezaka Mosesy, fa iza moa ianao? Andriamanitra, satria salasala izy. Dia nampafantatra momba azy Andriamanitra. Midika zany fa mandrakizay Andriamanitra amin'ny andiny hoe izao izay izy hatr'izay, dia midika manao hoe Andriamanitra dia Andriamanitra mandrakizay. Zao no voalaza amin'ny Isaia 7:15. Io Andriamanitra mandrakizay io dia zao no lazay. Isaia 7:15 ka ny andininy 15 manao hoe: fa izao no lazainy ray avo sy manerinerina, izay monina mandrakizay, masina no anarany. Ao amin'ny fitoerana avo sy manerinerina sy masina no honenako, ary ao amin'ny torotoro fo sy manitry tena, amelombelona ny fanahy ny manitry tena sy amelombelona ny fo ny torotoro fo. Ry mpiara-midinika namana, ilay Andriamanitra mandrakizay dia Andriamanitra avo manerinerina, kanefa ny mahafaly indrindra, akaiky anao izy. Monina ao amin'ny torotoro fo sy manitry tena, Andriamanitra. Io akaikitsika Andriamanitra. Ny anaran'Andriamanitra amin'ilay hoe Jehova dia fantatry ny vahoakan'Andriamanitra tsara hatramin'ny voalohany. Na dia tsy dia fantatra izy ireo loatra aza ny heviny lalindalina kokoa. Fantatry Mosesy ihany koa ny anaran'Andriamanitra, saingy tsy fantany tena heviny, ka hany ka nantany manao hoe iza moa no anarany? Dia naneho ny faniriany afantatra io heviny lalina io Mosesy. Ry mpiara-midinika namana, nampafantatra Andriamanitra amin'ny Exodosy 9
Ka ny andininy fahatelo manao hoe ary tamin'ny anarako hoe Andriamanitra tsy hitoa no nisehoako tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, ary ny anarako hoe Jehovah tsy mbola nahafantarany aho. Ry mpiara-midinika namana, ny nahafantaran'ny reo vahoakan'Andriamanitra tany aloha dia hoe Andriamanitra tsy hitoa. Tsy mbola nahafantatra momba ny amin'izany Jehovah izany akory, i Adama, i Noa, i Abrahama. Kanefa na izany na tsy izany aza dia fantatra fa io no Andriamanitra Jehovah, Andriamanitra tsy hitoa. Ka ny anaran'Andriamanitra zany tamin'ity famonehoana tamin'ny andro Mosesy ity dia manambara fa izy no Andriamanitra ny tsirairay. Zay le hoe izao zay izy te hampahery amin'ny Mosesy Andriamanitra fa izy no Andriamanitry ny vahoakany, Andriamanitry ny fanekena, Andriamanitra akaiky ny olona tsirairay avy. Ry mpiara-midinika namana, mbola mampahery ianao indray androany fa io Andriamanitra niantso amin'ny Mosesy io no Andriamanitra akaiky antsika indrindra. Io ilay Andriamanitra miditra amin'ny raharahan'ny olombelona, io ilay Andriamanitra tsy hitoa, io ilay Andriamanitra manome antsika ny fahagagana, fahasoavana isan'andro an'andro. Io Andriamanitra io ihany koa ilay mahery, matanjaka, avo indrindra. Io ny Andriamanitra ny olona rehetra, io ilay Andriamanitra fitiavana, io ilay Andriamanitra mandrakizay. Ry mpiara-midinika namana, noho izay Andriamanitra mandrakizay izay dia niteny Joela mpaminany amin'ny Joela 3:5 manao hoe ary nazovy ary no iantso ny anaran'i Jehovah dia ho afa mandositra. Ry mpiara-midinika namana, manentana anao aho, mampahery anao aho, aza matahotra ny miantso an'Andriamanitra fa io no Andriamanitsika, io ny Andriamanitra akaiky anao, io ny Andriamanitra mampahery anao, io ny Andriamanitra fitiavana, io ilay Andriamanitra mandrakizay. Ka raha hiatrika ny tontolo andro ianao androany amin'izay rehetra ataonao dia miresaha amin'io Andriamanitra akaiky anao io. Ny tompony hombanao indray hivavaka isika. Andriamanitra ray be fitiavanao, Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra mahery, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra akaiky anay ianao. Misaotra anao noho ny amin'ny teny izay nomenao anay androany. Ka raha nampafantatra anao tamin'ny Mosesy ianao dia mampafantatra anay ihany koa ankehitriny fa ianao no Andriamanitra akaiky anay, azonay iantsoana, azonay hitalaona. Ampio izay Andriamanitra anaiky an'izany, hino an'izany. Dia mametraka tontolo andronay io ampelantananao izay. Fa afaka tononona isaka tany amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen.